Mahakasika ny débat amin'ny alahady. Nisy ny ady hevitra ny fanatrehan'ny candidat rotonta tamin'ny alahady fa 7 volana Desambra lasa teo. Totosa soamantsara izay ady hevitra izay ary ny rahantsika nahita. Taorian'izay nefa dia nisy ny resabe. Nisy ny fitarainana avy amin'ny candidat an-daniny, fitarainana avy amin'ny candidat ankila. Henona ihany koa ny resaka sy ny fitarainana avy amin'ny mpijery sy ny mpiaina. Noho izany dia nampiantso fivoriana ny CENI omaly arivo anaovana fandaminana ho fialana amin'izay mety ayahin'ny olona sy ho fanatsarana ny amin'ny ady hevitra ifanatrehan'ireo candidat rotonta ireo farany amin'ny alahady ho avy izao. Tapaka ary omaly arivo nandritra ny adiny 4 manintsitra. Atsapatsika fa dia nafana ny ady hevitra ireto zavatra holazaiko manaraka eto. Tapaka aloha fa dia ho tanterahana ho atao ilay ady hevitra amin'ny alahady ho avy izao ifanatrehan'ny candidat rotonta manomboka amin'ny 7 ora alina ary ao amin'ny foiben'ny TVM eo anosy. Faharoa, tapaka fa dia mandritra ny ady hevitra io adiny roa sasany dia tsy misy mahazo mitondra na inona ny candidat rotonta, na zavatra elektronika, na zavatra ara-taratasy, na zavatra amin'ny endrika ahoana, na zavatra amin'ny endrika ahoana, tsy mahazo mitondra na inona. Tanam-pola hozy ny namako atao kavala. Etsy ilazay nefa dia manana zo ny candidat tsirairay avy, manana zo ny candidat tsirairay avy iangavy amin'ny CENI ny hoe mba omeo stylo sy taratasy fotsy avy. Dia omena azy ny stylo sy ny taratasy fotsy izay mety ho ilay. Ny fahatelo dia mipanatrika isy fanovana ny fomba hitondrana ny ady hevitra. Tsy lay fipetraka hitatsika tamin'ny alahady zany no fipetraka ho hitatsika amin'ny alahady zao, fa zao mifanatrika imaso ny candidat face à face. Ny ray aviato izy mirahalahy Joary Ravoajanahary sy Citoyen Ramarolahy aveto amin'ny toerana eto ary zahay ilay mpanatrika avery amin'ny fasiny ery. Averiko indray ny candidat rotonta mifanatrika fa tsy ohatran'ilay teo iny ao anatina 2001 fa tena mifanatrika atony ray face à face. Ny mpanao gazety anankiroa eto ary ny mpanatrika dia avy ao ka ny pomba ny candidat ilany ato ny laharana fahatelo ambin'ny folo zany no atao amin'ny akavian'izy mirahalahy dia ny mpanohana azy tandrify azy ao. Ny laharana fahatelo amby roapolo akavanana ary dia ny mpanohana azy ao akavanany ao ary zahay mpanatrika eo anelanelany no eo anelanelany eo. Zay zany ny fandamina. Noferana ihany koa ny ho mpanatrika satria raha noferana 520 isan'isany ny mpanatrika ny fanarahana tamin'ny lahady dia tafakatra hatrany amin'ny 220 isan'isany tafakatra 220 sa 270 tsy tadidiko tsony 720 no ny fanarahantsika leo maly fa le tamin'ny lahady heriny raha 520 no ny fanarahana dia tafakatra hatrany amin'ny 220 nentin'ny candidat tsirairay avy teo dia lasa nanahilana be. Zao zany dia niferana mazava tsara toy izao satria moa nisy candidat anankiray niteny hoe nahoana no atao 520 ilay isan'ny olona fa atao 20 na 7 fa aza atao le 2 maninona tsy natao 3 dia zao zany nitapahana zany fa atao 7 any dia am'izay sady tsy misy telo tsy misy 10 dia zay tsika ao anatina
tsy fiantanina dia zay zany 7 amby roapolo indray zany a no nitapahana hoentiny ny tsirairay avy amin'ny alahady ka ny 2 amin'ireo 7 amby roapolo ireo a dia mpiambina manokana an'ilay candidat dia ny CENI manana solotena 10, ny fiarahamon'ny pireneny manana solotena 20 ary ny cellule de veille manana solotena 10. Zay zany a no amin'ny alahady. Inona no lahadiny satria io koa dia nampisy resabe nisy nitaraina le candidat rotonta fa tsy le lahadinika voaresaka no voaresaka dia zao zany ny ferana mazava zany fa ireto ny lahadinika tsy miala amin'reto izy. Voalohany dia ny tetikasa sy ny vinam-piarahamoniny ny candidat ka ao anatin'io dia manazava izy ny vinam-piarahamonina hitondrano ny firenena. Lo hevitra faharoa io zany le hoe vision et projet de société du candidat. Zay ny thème voalohany. Ny thème faharoa dia ny lafiny ara-politika. Zany hoe zany volet politique. Inona no resahanao? Ho resahanao ny hoe anahoana ny fratry ny gouvernement anao rehefa lany anao. Composition du gouvernement. Ahoana ny fampiarana sy ny fampiasanao ny fahefana ampelantananao. Exercice du pouvoir. Manahoana ny hevitrao mahakasika ny îles et passes. Manahoana ny ady amin'ny fahantrana, lutte contre la corruption, lutte contre la pauvreté. Manahoana ny ady amin'ny kolikoly, lutte contre la corruption. Manahoana ny fampihavanam-pirenena, réconciliation nationale. Ary ny tsy fampifangaroana ny ara-pivavahana sy ny ara-pitantanam-panjakana, laïcité de l'État. Zay ny thème faharoa. Ny fahatelo dia lafiny ara-toekarena, volet économique. Manahoana ny politique monétaire, manahoana ny politika ny fananantana, manahoana ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana, manahoana ny momba ny asa sy ny sisa sy ny sisa. Manaraka azy eo dia ny volet social sy ny ara-piarahamonina. Manahoana ny lafin'ny fanabeazana, amin'io zany tsika miresaka ny éducation. Manahoana ny fampitoviana ina moa ny genre ny miralente ny vavy sy lahy zany. Dia zao ny fanarahana atao ty hoe manahoana ny resaka mariage pour tous, ny resaka homosexualité, ny resaka mariage pour tous resahana satria tsy candidat nangataka an'izay teo dia tsy maintsy ho resahantsika ahoana ny hevitry ny filoham-pirenena malagasy raha tonga eo fitondrana izy ka misy ny fangatahany ny ampahany malagasy amin'izany. Ny protection sociale, ny rano fisotro madio, ny resaka fahasalamana amin'io tsika no anontany azy ireo ny politika ara-pahasalamana ho raha. Ary ny volet manaraka dia ny volet média, amin'io zany dia resaka ny lafin'ny média sy ny fanatanjahantena. Ary ny volet culture, ny ara-kultoraly. Ary farany dia misy fanontaniana mba nangatahany izy mirahalahy avy amin'ny vahoaka tsy miala amin'ireo thème ireo ho apetrany toy ny nataony tamin'ny farany teo. Ny laharana fahatelo ambin'ny folo no teny voalohany ary ny laharana fahatelo ambin'ny folo no mamarana azy.